Miarabantsika manaraka ny RBC GTV. Efa piresaka efa bizara amintsika aho mahakasika ny tsy teny Randrinasolo ny haiko. Anisan'ny kandida izay nanao ny pré-campagne ny tenany ary nakotroka be izay pré-campagne nataon'izay. Ary na ny tena koa aza dia somary saika efa resy lahatra hoe ohatrany olona tsara ty satria olona vaovao. Dia nandeha ny fotoana tonga ankehitriny ny fotoana fampielezan-kevitra. Nisy ny disadisa, nisy ny tolona nataon'ireo kandida talohan'ny famoahany ACC ny lisireo mpifaninana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Fa tamin'izay moa dia mbola mpanohitra no nitory, mpanohitra zany. Satria ny antony dia manana nationalité frantsay ny filoha teo aloha Rajoelina ka tsy manaiky ny candidature-n'izy ireo mpifaninana taminy. Dia ny raha nahita moa fa no valide zany hoe nekeny ACC ny firotsahan'ny Rajoelina. Dia teo amin'izay vao may ny endim-boanjon'ireo mpanohitra ka nivondrona tao amin'ny collectif des candidats izy ireo 12 isan'ny zareo tao anatiny itsy teny Randrinasolo ny haiko. Dia mafaly ihany koa ny tena fa hoe tena nirahina tamin'ireo kandida hafa tsy teny Randrinasolo ny haiko fa tsy makasitraka ny firotsahan'ny Andry Rajoelina izay vazaha an-taratasy. Faly aho juska teo. Tsy hoe manana fankalana ny Andry Rajoelina aho fa ilay fananana zoom-pirenena vahiny aloha dia anticonstitutionnel izany. Tsy rariny, tsy mendrika ny vahoaka malagasy ny oentim-bazaha ary mariny vahoaka malagasy tsy manaiky izany fa tsy hoe olona 10 fa maro amin'aketsiny, maro. Andry Rajoelina moa rehefa nanontaniana mahakasika an'iny nationalité iny dia ambarany foana ilay hoe bout de papier taratasy kely tsisy dikany. Ary nilaza izy fa tia tandrazana ny tenany ka tsy izay taratasy kely no anakana ny tsy fitiavany tandrazana, anakana ny fitiavany tandrazana moa plutôt, tsy izay hono izy. Kanefa rehefa nanontaniana izy hoe maninona ianao no nangataka nationalité hafa, dia izy hoe ny fitiavany zanany, ny ankonany no antony nakany an'io nationalité frantsay io mba ahafahany manamora ny fipetrahan'izy ireo any andafy any Frantsa. Kanefa ny lalam-panorenana malagasy dia milaza fa izay malagasy, olom-pirenena malagasy mangataka ankitsimpoana volontaire nationalité hafa dia manary ny zoom-pireneny maha-malagasy azy amin'ny andro izay azahoany io nationalité hafa io. Azotsika zany hoe fantatry Andry Rajoelina ny fisian'io code de nationalité io ary mbola teo amin'ny fitondrana ny tenany, fitondrana tatezamita, kanefa dia sainy ny nangataka nationalité hafa fivadiana izany. Fanaona tsinitsinina ny malagasy, fitiavany tena, fitiavany zanany sy ny ankonany, fa tsy marina akory ilay hoe tiako ianareo, tsy marina. Fitiavany tena marina kokoa angamba. Zay mahakasika nationalité. Dia tsy nanaiky moa ireo kandida 12 fa hoe hijoratra amin'ny farany hanohitra ny fifidianana. Dia
nandeha ny fotoana nidina andalambe izy 1 mirala de nisy fotoana tsy teny tsy hita de misy miteny moa hoe marary tsy teny, misy miteny hoe mamonjy fandevenana ny Toamasina tsy de misy fotoana izy nandeha tany Vatican andeha nivelany zany hoe raha ny zava-misy ankehitriny dia milaza fa ala safay no nataony tsy teny fa tsy tena marina ilay hoe miray hina am'ireo kandida 10 namandreo ny tenany dia vonona hiatrika ny fividianana ary nanambara izy hoe tsy matahotra any Andry Rajoelina ny tenany fa roso amin'ny fividianana izay amiko manokana de fivadiana izany nivadika tamin'ireo collectif de candidats ireo ny tenany ary raha ny tena marina kokoa de zodasy izy zany hoe efa manana plan izy fa tsy araka amin'ireo collectif de candidats ireo fa nataony fotsiny zany mba ahafany manana visibilité zany hoe mba ahafany maka ny fony vahoaka tsisy iraharainy akory ireo collectif de candidats ireo fa nandeha teny fotsiny izy mba hiarovany ny imasina fa tany ampony tany tany anaty sainy tany anatin'ny tany de tsy am'ilay tolona akory fa efa maika ny handeha anao fampielezan-kevitra tsy azoko mihitsy ny tena atongavana efa fantany hoe ny CENI ny ACC ny androm-panjakana rehetrarehetra de efa any Andry Rajoelina daholy na isinona nanao tous les moyens nareo 110 reo de tsy maintsy resy raha mandeha io fividianana io satria efa mipetraka ny stratégie ny paikady rehetrarehetra haharesy anareo ary alany any Andry Rajoelina iarahantsika mafantatra ankehitriny niparitaka manerana ny tambazotry serasera fa misy ny fokotany na hoe quartier fictif zany hoe miforona zay mbola tsy nisy akory ary maromaro izy ireo zany amiko de natao mba afana mangala bato ho any Andry Rajoelina de izany ve de mbola sainy tsy teniny hiditra am'izany fividianana izany raha ny tena marina de piray tsy kombakomba amin'ny Andry Rajoelina ihany ko itsy teny Randrianasolo ny aiko fa mody miafina mody hoe solidaire amin'ireo collectif de candidats ireo ny rahantsika nahita omaly fa tsy nanaiky nanao soni ny taratasy fifanarahana izy ireo lay taratasy hoe ijoro hatramin'ny farany anohitra ny fividianana tsy nanaiky izy ny vavana verimberiny de hoe tsy matahotra ny Andry Rajoelina tsy matahotra fividianana fa iroso amin'ny fividianana nga izy io vita amin'ny vava na hitronga hatramin'ny lohany ary tsy ho lany velively izy raha mbola izao règle de jeu izao no mijanona eo tsy miova tsy ho lany ianao tsy teny na dia handany vola makarena ohatrino aza fa tsy maintsy Andry Rajoelina ny lany eo efa mipetraka ny stratégie rehetrarehetra halany azy ary matoy Andry Rajoelina maika faran'izay maika iroso amin'io fividianana io de efa mazava ny azy ny paikady efa azony daholo ireo andrim-panjakana rehetrarehetra fa tsy maintsy mandresy izy zany hoe efa mipetraka ny fomba rehetra angalaram-bato ka zany ve tsy teny de idiranao tsy hay hoe ainty-po ve ianao samba misaina ihany mijery lavitra ihany sa mpinamana ihany ianareo sy Andry Rajoelina fa mody manao vazaha mody miady amin'ny vahoaka malagasy fa mitovy tanjona plan anankiray ihany izay mila saintsaina izay raha miteny tsy teny hoe tampoka loatra ilay fanaovana sy ny fanambarana fa tsy niomana ny tenany maninona raha mba nandinika izy fa tsy nandehananao fampielezan-kevitra ny teny mikotilay mihitsy amy hoe raha ataotsika ngeka hoe tsy vonona tokoa tsy teny nanao fampielezan-kevitra fa nirahina tamin'ireo
collectif de candidat ireo fa nolay soninna tonga azy tsy nanao satria tampoka tamle fanarana io maninna izy androany ty androany de handeha anao fampielezakevitra any Voemara miaraka amin'ny artista efa folo mahery any Voemara tsy mora nge izany hoe manomana spectacle izany fa matoa izy efa na vonina ireo spectacle ireo de midika izany fa efa niomana izy ary dia nataony tany Vatican reny fa l'ordre mondial ho izy ny sasany efa mazava de mazava fa efa niomana izy foso amin'io fividianana io saingy zao raha tsy miova ny règle des jeux tsy ho lany zany ianao tsy teny Randriana Solongaiko ary be dia be ro malagasy tonga saina diso fanantenana taminao na za diso fanantenana taminao satria zany hevitra hoe ianao io de olo marina mahitsy atreto raha eto za de raha isafidy ihany aleoko maka amin'ireo kandida hafa aleoko misafidy Ravalomanana na Tahinana na Rolarantsiraka na hafa raha mandeha io lalao io de tsy maintsy horesinareo rehetrareo raha tsy miova raha tsy tafapetraka ny fitakiana izay ataon'ireo collectif de candidat dia ny fandiovana ny CENI sy ny ACC fametrahana izay cour électoral spécial izay ary ny tsy firosahany andry ny Irina Rajoelina satria sy mahafeny fepetra ny tenany irotsaka hovidiana tsy manaty zany lalam-panorenana na dia ny lalam-panorenana aza miteny fa fividianana tsy maintsy atao dia tsy azo atao ilay fividianana raha tsy madio ny lalao ary na lalam-panorenana ihany koa no milaza amin'ny code de nationalité fa very nationalité anao rehefa mangataka nationalité hafa ianao ny dikan'izay tsy malagasy tsony ianao tsy tokony mahazo mirotsaka ianao Andriamatoa Rajoelina no dikana lalam-panorenana voalohany zay vao ireo collectif de candidat ireo zay lazainao mandikana lalam-panorenana ireo aoka zava aminao izay de zao ihany koa tsy teny Randriana Solongaiko mpivadika ianao mpivadika anao na ininona teneninao hoe tsy matahotra ny Andry Rajoelina ianao fa mangataka débat fasafasa amin'ny Andry Rajoelina fomba famonoana lolo zany fomba atao fotsiny mba hahafahan'ireo olona tsy tia leo Andry Rajoelina leo Andry Rajoelina zany mba hitianao satria izy ianao hoe ianao tsy tia Andry Rajoelina fa fika fotsiny zany fa tsy tena marina raha tsy makasitraka ny firotsahany Andry Rajoelina ianao raha hiady ny fahamarinana sy tany tandalana tsy nirosina ka ny amin'ny fampelezakevitra ianao fa nanohitra hatramin'ny farany io fividianana ho filoham-pirenena io izay ny tokony ho izy fa matoa ianao vonina hiditra antsehatra amin'izao fotoana izao de teny fotsiny nataonao kabary fotsiny ianao fa ny antsainao any dia efa mazava fa mpamadika ireo collectif de candidat ireo ianao ary mampiayay ankehitriny dia hoe sao dia mba Andry Rajoelina ihany no tsy teny fa manao sary miady izy ireo sao dia mahiray ihany ry zareo ireo ary Lalantina madame Lalantina dia efa niteny maninona izy no nandokany tsy teny hoe ireo collectif de candidat ireo ange tsisy vonina hiatrika an'izany fividianana zany fa resaka fandikan-dalàna ny tena tian'izy ireo greve tetezamita ny takian'izy ireo itsy teny Randriana Solongaiko ihany no vonina hiatrika amin'ny fividianana amin'izy ireo kanefa itsy teny tamin'izay fotoana zay dia niara-dita amin'ireo collectif de candidat ireo matoa zany Lalantina ny teny an'izany dia efa misy zavatra tsy mazavazava ao tokony tsy havahany Lalantina izy irery satria tamin'izany agnetsy teny ka ny ray hina tamin'ireo collectif de candidat ireo niara-ny tolona nidina an-dalambe efa indisa anankiray zay fa mety ray andry zareo reo fa itsika no anaovan'zareo vazaha mody miady mila tonga saintsika rivaoko malagasy mila tonga saina fa tena fetsifetsy ry zareo ankehitriny fetsifetsy tsy fantatsika tsony ny tena marina mila
tonga saina isika de ho an'ny collectif de candidat izaho de miara-mitolona aminareo toizatra amin'ny farany ny tolona andaotsika tsy anaiky raha tsy azotsika ny fandresena raha tsy azo ny fahamarinana sy ny tany tandalana ny mpanona ny andrajoelona de miteny fa mankahala ny andrajoelona isika tsy atomboko anareo ty andrajoelona tsy mankahala andrajoelona izahay fa leo fampanantenana pokaty tsy zavatra mandeha amilao ny fiainany vahoaka vidim-bary ohatrino PPN ohatrino zany isan'ny tany sain-kody daholo zany ny délestage manao ahoana ny délestage am'izao fotoana zao miteny moa nareo hoe efa foana ny délestage fa fahatapahana matetika no sisa inona ny délestage de inona ny fahatapahana matetika fahatapahana jiro ihany ange ny délestage ny korotana ny alatra tsy ny sisa ny fantrano vahoaka malagasy firifiry reo vahoaka miamahantra ianareo lohandohan'ny mpisorona foana ange ny lasa manan-karena ianareo no lasa voky de ny vahoaka madinika ataonareo fitaovana mba ahafahanareo mahaseza de maro aminareo mpanao propaganda reo ny tsy menatra akory mamandalitra ny vahoaka malagasy hoe fidio roty fidora manana fa fantatrareo mihitsy hoe tsy olona tohanana ity angeka olona tsisy lavanazy olona tsy manana vina matotra olona tsy manana projet fampandrosoana Madagasikara fa ianao manana seza ianao mahazo vola voakarama tsara de manome lalitra ny vahoaka malagasy mandresy lahatra azy ireo tsy zany tsy izy ho aizy tsika aza vanandalitra ny vahoaka malagasy aza vanandahitra ny vahoaka malagasy ry mpanao propaganda ry ianareo manana seza mampalahelo ange ny vahoaka mahantra ny vahoaka am'izao fotoana izao mahantra fadiranovana ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao de zao tsy mangahala an'Andriamatoa Rajoelina izahay fa kosa leo satria Madagasikara kehitriny dia lasa tsisy fanjakana marina fa fanjakana baroa no hita eto amin'ny tany sy ny firenena didijadona ekena fa tsara ny didijadona raha manaraka ny lalàna fa ny didijadona anareo de tsy manaraka ny lalàna ny didijadona anareo de manaraka ny tombotsoanareo zay olona miteny de katraina zay olona miteny de soparana tapenambava ny olona ny fitsarana feno kolikoly na misy aza ataotsika hoe olona manana ny marina mandeha metra-pitoriana any amin'ny tribunal de resy foana tsy mahazo ny rariny satria ny vola ny miady any amin'ny asa-panjakana la misy aza olona compétent tokony anao an'ilay asa hazo an'ilay poste dia tsy azo an'ilay olona ilay poste fa ny fianakavian'ilay olona efa ao ny mahafantatra olona ao amin'ny fitondrana no tafiditra ao dia itsika no androso satria olona tsy manana compétence akory no hitondra ny firenena no manana poste ambony eto amin'ny tany ity aiza itsika no androso manoloana an'izany zavatra rehetra izany tsy androso velively tsika ka fotoana izao afatsika mitolona miady am'izay tany tandalana izay satria efa tsisy lalàna tsisy fanjakana intsony Madagasikara fanjakany baroa sisa ankehitriny ka tsy tokony hanaiky izany isika fotoana izao de vahoaka malagasy fotoana izao anoherantsika ny tsirariny eo reo collectif de candidat anakifolo zareo reo eo izy ireo mitarika atsika andeha tsika anaraka azy ireo ihaino ny toromarika alefan'izy ireo ampy zay ny fampandriana petro ampy zay ny lainga ampy zay ny tsy fanarahan-dalàna aoka itsika ijoro hatramin'ny farany fampelezan-kevitra ray volana 5 taona manaraka eo mafy tsisy ijery anao zany eo
rehefa azon'izy ireo ny toerana raha toka olona tsy mpanara-dalàna no mbola vidinao eo, raha toka olona tsy manana vina matotra fampandrosoana no mbola vidina sy apetraka ao eo. Aoka itsika mba tsy ho fositry ny fahatrana ho atsika. Sarobidy io fifidianana io, sarobidy io, dian'izao mila miady tsika mitolona ho am'izay fahamarinana sy tany tandalàna izay, satria anao ahy ary antsika rehetra Madagasikara. Masina ny tanindrazana, mirary soa.